Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray a lasana vavimalana no ionana amintsika amin'izao fotoana izao a anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana zay raha anao amin'ny fandarana andramoka izao a ny aki radio a ny aki media ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary indrindra ny gropy a zay maharesy a de tonona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo a de faly be mahitatsika tsirairay avy a izay tratrantso eto indray amin'ity androany ity ka de fiadanan'ny tompo ane ho amintsika rehetrarehetra faly indray ny tenako mahita anareo eto androany a mifankahita amintsika tsirairay avy a de matoky indray fa hifampahiretontsika amin'ity androany ity ny voalohan-teninay a ho antsika zay vao tonga eto izy a de tonga soa ianao a ary matoky sy mino aho fa tsy tonga fotsiny teto ianao a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary efa voalahatra izao ka aza manamafy ny fonao fa mahareta aloha fa sao misy feon'Andriamanitra tenin'Andriamanitra tiany horenao amin'ity androany ity ka de fiadanana tompony amintsika tsirairay avy a androany anao vao tonga eto tongava indray raha pisy raha hitanao fa mampahiry anao teto androany ary tonga soa hatrany ianao de ho antsika efa eto kosa aloha de miarabantsika rehetrarehetra nambavy melovely zao nitako niditra voalohany teo tsy haiko na diso na marina nambavy melovely niditra voalohany teto de avy eo maolo falia tahiny tompo daholy tahiny tompo manokana maevare Tojo Mikael Rodine Marie Jotina Tafitaso Alléluia Rolianis Maman Valtina Sondola Marijo Ebe Manambotso Erika Rak Yajas Kapatici Angela Yu Erika Rak Razana Monique Rasuerniena Marie Gilda Alléluia Itody Raoulso Yanitra Nirina Yama Verselina Andonina Suzelle tahiny Jesosy daholo tsika tsirairay avy de fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra Ilina Mika Naira Keron Preta Marie Tina Rakoto Arzaka tahiny Jesosy tsika tsirairay avy Tojo Mikael Tahir Mario Alléluia Anabaviaina Berta Felana Rakoto Soanirina Razayarso androany vitako hitako teto zany de raha androany vao eto de tahiny tompo ianao moa rehefa eto de tonga soa koa ianao de Mami Olkaraja Mandimby Saondra Betsi Robin Full of Grace Tojo Mikael Halleluia tonga soa tsika rehetrarehetra de fiadanana tompo ane ho amintsika tsirairay avy iaraka eto tsika eo amin'ny adiny ray sasany eo mety mahery kely mety latsaka kely ifampaheritsika amin'ny alalan'ny hira vavaka toroteny famelabelarana vavaka ho an'ny firenena tsisy diso anjara amin'ity androany ity ka de maretatra amin'ny farany androany ekipa iaraka amiko eto de vavaka fanomboana nabavy Lovely avy eto Frantsa itondra ten'Andriamanitra zoko felana Rakoto ary vavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Rodine avany Koweït ka de ndao ary anomboka tsika fiadanan'ny tompony eo amintsika mahereza daholo samy ho tahin'Andriamanitra andao ary ampandrosika ny ranabavitsika Lovely ivavaka ho an'ny fandarany tahiny tompo ranabavy Lovely anao ny fitenenana tahiny tompo pastera de tahiny tompo ihany koa tsika tsirairay avy de mbola ho apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra indray zao fotoana zao ry havana malalo de mbola hiara hivavaka ary tsika Jesosy malalo misaotra anao indray zahay ry ray be fitiavana fa mbola nahatraty zao alina mangina zao mbola foravoravo ary fofeny fitiavana anao hatrany Jesosy nitongavana indray eto koa de mankasitraka anao zay satria ikolokoloana indray ny ara-pananay nitongavana eto mbola mangetahita hatrany anao zahay ary faly fa andrendray ny teny avy aminao koa de mankasitraka anao zay tompo malalo misaotra ny amin'ny fitantananao an'iny tontolo andronay iny misaotra ny amin'ny fahasalamanay misaotra ny amin'ny fofinaina mahavelona zay tolotra vao maraina ka de zao mbola trapamonjena zao eto indray zay tsirairay avy de miendrika tolotra eo anao rery ihany dera miendrika tolotra eo anao rery ihany voninahitra Jesosy malalo de misaotra anao koa zahay amin'izao fandaharana zay tolotra ao anay tsirairay avy zao mba ahafana indray mandray ny teninao ampitombonay fahalalana bebe kokoa hatrany ianao koa de indreto zay Jesosy manokatra midanadana indray foamam-pananay mba hanjakanao tanteraka de vangio zay tsirairay avy vangio nisy tokantrano mpiaino tsirairay avy de eto ihany koa de
dia fonana eto tsy fahamendrena rehetrarehetra izay nataonay tsy araka ny sitraponao dia mamelana ianao tompo malalo satria dia ilainay ny teninao, ilainay mba hampaheranay ary izany teny izany dia famelombelomany ainay ka dia mahatsiaro fahabangana izay raha tsisy an'izany teninao izany, mahatsiaro fahabangana izay raha tsy mandria an'izany teny fifaliam fonay izany ary fahasalaman'ny nofonay efa vonona ny anangila tsofiny izay Jesosy malala iain'ny afatra avy aminao ko dia mitenena tompo malala fa voninkaino anao zahay ary atreo feno izao fotoana izao vangio ny fanahy masinao ny isa-tokantrano mpiaino, vangio ny fananao masina koa ny mpanomponao izay nitendrenao manokana izarany teny dia tendreo ny lelany omeo azy hatrany ny ositra ahafahany manambara aminay mpiaino ny antsoantsonao amin'izao ankehitriny izao ko dia aoka Jesosy mba ho atsatoka ao am-ponay tsirairay avy ny teny ary ataovy mpakatoy izay fa tsy ho mpiaino fotsiny aina dia ankehitriny koa Jesosy dia angatako amin'ny anaranao masina eto roay ny fanay ratsy mipanakorotana rehetrarehetra, roay ny fanay ratsy ny tsy fifatohana rehetra ary rakofy amin'ny ranao masina izao fandaharana izao, rakofy amin'ny ranao masina ny connexionnay tsirairay avy tompo malalo mba hahafanay mandray tanteraka ny teny izay horenesinay amin'izao fotoana izao dia minsy matoky a Jesosy fa ho tafianao hery izay vao tafiala eto izay tsirairay avy dia ho tafianao hery ihany koa Jesosy malala ireo izay natsiaro kivikivy, ireo izay natsiaro ketraketraka na manana tsy fahasalamana nandritra iny tontolo andro iny ko dia mankasitraka tompo malalo dia voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia. Isaorantsika ny anabavintsika izany vavaka fanombohana izany. Aleloia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay tonga miaraka aminay tsiry amboara-miel tahiny Jesosy ianao RTCR tiana malala tonga soa daholo sendra betsia efa nyteneniko teo tahiny tomponareo mahereza daholo andao atsika eno hira ao anatin'ny tiry ty dia ioma koa antsika amin'ny ten'Andriamanitra izay hoe teny zokintsika ferana rakoto maka toerana tsara ianao, maka sezy ianao maka taratasy ianao, maka stylo fa mety inao te zavatra ianao na toriteny na de verse ihany aza dia maka toerana tsara tsika dia aorian'izay iverina eto amelabelatra ny tenin'Andriamanitra izay hoe teny ferana rakoto. Andao aloha ampairanao amin'ny tiry ty manao hoe zay kely hery androany andao izy ika hoe mahery ao amin'ny Jesosy. Mety kely ny herinao fa mika ianao amin'ny toerana izay misy anao eo. Mety misy olona eo ampandrinan'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao mitodika manokana ho an'ilay olona efa ao amin'ny hôpitaly nentina bavaka tamin'ny alina iny tena Geneviève Randriamananjary zany efa ely zany ny teto fa tonga indray izy androany Aleloia, fetin'ny taranaka tonga daholo aloha ny taranaka. Aleloia, tonga sorana bavy Geneviève tery ralbenja koa tahiny Jesosy reo samy olona efa ela be teto daholo reo so dia ataonareo hoe tonga soa mbola tsy tetonareo dia efa teto zany Geneviève zany tery ralbenja zany. Aleloia, fa nefa ataovy tonga soa ihany izy satria tonga eto indray izy. Elisa Tsiala tahiny tompo efa voaraba Marizô izy nga ela. Aleloia, misaotra ny bavy Marizô dia mahaolo falia fa narabaiko zay tahiny Jesosy. Tonga dia tsy mivatrany amin'ny hiritsika any amin'ny fandrinan'ny hôpitaly ngamby ianao amin'izao fotoana izao fa tena ianao anatiny ianao ao io mihitsy misy tena kely zany heriko zany fa zao mika ianao amin'ny teny hoe mahery ao amin'ny Jesosy. Raha misy mahantra androany Andriamanitra tena ho fitahiana ho an'ny fiainanao ane isika Andriamanitra izay vavahantsika. Mahery ary andao ary hiritsika dia raha voantsika miona anaty toriteny mahereza daholo. Aleloia, anao zava-mahagaga amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Aleloia. Samy mika hoe mahery aho amin'ny ny mahatro meny arena zava-mahagaga anao taony. Aleloia, ary anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aleloia, tandavaka anakariny. Aleloia, avy nadavaka tsika ho akeo atsandriny. Aleloia, tsara zany. Aleloia, asandrato ny tananao dia tenena hoe hosana hosana ho an'ilay zanak'olon'iray
velona indray alleloia mato anao izy fa velona nzaka mandrakizay sotra jesosy a hoanao zany hosananay zany jesosy alleloia niara-maty taminy a niotako naleviny natsangan'olom-baovao efa olom-baovao ianao zao iara-velona amin'ny iara itsara aminy mihitsy alleloia loharano velona jesosy any mindrona montosany a misaotra jesosy a miboiboky a ao anatinao lay teneniny jesosy tamile vehivavy samaritana miboiboky eo fiainana mandrak'izay eo amin'ny fiainanao ale jesosy alleloia asarato ary le tananao de tenena hosana hosana hoany zanak'ondrony ray le jesosy kristy atsika alleloia mila fataka manome voninahitra anao any tokantrano a sotra jesosy a maty fa velona indray eo le tanana hosana hosana alleluia amen jesosy a sotra jesosy malala alleluia zay kely erika hoe tenene mahery ao aminao jesosy ny mahandro omeny arena sotra jesosy amen halleluia sotra jesosy sotra n'andriamanitsika amin'izany hira zany a nisan'ny hira nanamarika ny fanompony amin'ny vady an'andriamanitra zany hira zany ary anisan'ny hira tena hoe nahakasika ny foa tao anatin'ny fotoana elaela anao zava-mahagaga amin'ny fiainanao any andriamanitra rehefa mahinao zany hira zany a de maninana le manentana eto de ohatrany hoe mampite antany tena hoe ohatrany ahoana reo mipozinareo rehefa ny tokantrano me za zao maly mafinaritra be ana misy anabavy a nandefanahako tsy voindray mandeha nandray an'izay a fa maly naray an'ity zavatra ity a narefa ny vidéo tao anaty commencement zay tamin'ny tao anaty fotoam-bavaka antarity mampioniny de nalainy vidéo ny pause niarany tery tam'zay tsika mantsy hoe samy any tokantrano daholo tsika no manaraka an'le fandarana de nalainy vidéo teo ohatry zao izy a tao anatina fotoana voakasika be mihitsy izy de narefa ny vidéo de izy mitery an'andriamanitra izy tohana be mihitsy ny foko nahitan'le izy fonay mivady de ohatrany hoe de mba mampite antany hoe ohatrany ahoana rekizy de anao tsy alainy ndray kely tsika raha tianareo raha mety aminareo raha ohatra nareo a manana fahafahana de rehefa nareo le manaraka fandarana ohatry zao a nisy fotoana zao nabavy soa mevana de fa sary ohatrany ahoana ny fijerenany fandarana de raha ohatra nareo a rehefa raha manana fotoana raha manana fahafahana de mba alay vidéo ianareo ohatrany ahoana nareo fa manaraka an'izao fandarana zao de mba alefaso amin'ny ohatra hoe mba vidéo kelina 2 minitra na ohatry zany fa ho fahatsiarovana be afinaritra zany a de mba andefaso an'zao ohatry hoe tsy alaindra kely tsika zany zay mazoto zay manana fahafahana de mba alefaso hoe mba ataony fahatsiarovana ary raha ohatra ekenareo raha tsy manirana anareo zany
fa afaka teninareo koa aza voakavoaka man'olona fa mba atsika rery de asiantsika imanteny mampionina vidéo de atambatritsika alleloia de atambatritsika reny de ataotsika fahatsiarovana ohatrany ahoana ary nareo rehefa mba manaraka fandarana andramoka izao alleloia tsy voatery ataony efa zany fa raha misy azonao atao ohatra mba nandeha teo ny saiko de mba latsa tanatatsika mba ohatrany ahoana de ataotsika zay raha ohatra misy manao an'izay alleloia de ho atambatambatritsika ataotsika tsy angefa fianakaviana ray ohatrany fianakaviana de nareo tsy mety ohatrany fanakaiky be zany tsika ohatrany raha voatseo de ohatrany hoe aiza ary ihany ohatrany alleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra andao tsika ino tenin'Andriamanitra avy hatrany olgaran'olosoa Yama Angela io isika mahita ny Angela io mantsy de zao izy vao mifo vao maraina be mihitsy any zao efa niany zao efa talata de hoy zay Angela io efa mifo tiana malala tahiny Jesosy izy nataony aina tonga soa tao raha baiko mety olona vaovao angambany tiana mahandry alleloia androany koa zay vao nahita anao tiana mahandry de tonga soa ianao alleloia eto fetim-pianakaviana eto eto tena fetin'ny taranaka eto alleloia tonga ava fa ho any an-danitra tsika ifampitatana ho any an-danitra isika andao ary andeha arytsika eny rodine azonao alefa amiko azonao alefa amiko zany de mba ataotsika fa souvenir kely avy atrantsika de ny tenin'Andriamanitra ety nijokintsika felinarakoto avy eto Frantsa de rehefa ndretsika mioneto Becky Rolande tahiny Jesosy Fleur tahiny Jesosy Robine tahiny tompo ndao ary lasarytsika torteny halleloia zoko felinarakoto anao ny fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo tsika rehetra raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana ny mizara ny tenin'Andriamanitra zay hitatsika ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andininy fa 520 ka hatramin'ny fa 720 zay mivaky toy izao ny soramandry eny ambony ny amin'ny fitondrana lahelo sy ny fampiononana ataon'Andriamanitra. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsara Jehova. Ry havana, ny olon'Andriamanitra dia mahita trany fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny aton-javatra rehetra, amin'ny atao rehetra. Ny anaran'ny boky atao hoe fitomanina dia tsy tonga ho azy fa misy dikany. Boky miseho amin'ny endrika toy ny kira fisaonana noho ny alahelo jiosy fa rava ny tempolo sy ny Jerosalema, ary izy ireo dia nalefa ho babo ka mitondra fahoriana mafy vokatr'izany. Zao anefa mbola hitany fa tsara Jehova an'izay mitady azy. Na dia rava sy hototo ary lao aza ilay tanàna masina ho an'ny jiosy ry havana dia mbola misy izay azo antenaina sy andraindraina. Dia Jehova izay miandry azy dia ahita ny fahatsarany, izay manantena azy dia atsapa io fahatsarany io. Zany ny mahatonga ny mpanao salamo manao hoe miatombena tsara miandry an'i Jehova ianao ka manantena azy. Sy araka izay lazain'ny mpaminany hoe mitadava ny Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, fa tsara Jehova amin'izay mitady azy. Ry havana, alaivo tahaka an'izao finoan'ny mpaminany izao dia andramoka izaho fa tsara Jehova. Sambatra izay mialoka aminy. Ekeo fa tsara ny tompo amin'izay miandry azy, dia amin'ny olona izay mitady azy, keo amin'izay atsiarovanao ho tsy manan-kerina eo amin'izay trangan-javatra mampitanondrika anao indrindra na mampitoloka anao indrindra dia manantena azy ary mitadava ny Jehova. Eny mitadava ny Jehova ka tsy mandrakariva ny tavany fa batery fiarovana ho anao izy ary vato lampy fialofana tsara Jehova amin'izay manantena ny famonjeny.
ao amin'ny fahafenon'ny famonjena ry havana nosehon'ny fahatsaran'Andriamanitra. Mbola manana fanantenana ny amin'ny isiny masoandro miposaka ho azy ireo ny josy. Eny fa na dia rava sy lao ary izy ireo ny josy. Eny fa na dia rava sy lao azy zany tanàna ny josy zany dia ory sy mijaly izy, dia tsy kivy, tsy mamofo. Tsara manantena mangina ny fahamanjen'ny tompo ry havana. Any Jehovah mantsy ny fahamaliana, ary iombonana amin'ny mpanao salamo zany fanantenana zany ka hoy izy ny fanahintsika miandry an'i Jehovah famonjena antsika sy hampingatsika. Tadio fa ilay jolahy niara vaomby tamin'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana ry havana dia mba nanantena io famonjena io ka nanao hoe Jesosy tsarovy rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Ry havana, atenaiko fa iray feo amin'ny mpanao salamy ianao ka hanao hoe manompo ny masoko eo tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsara Jehovah sady mpanao ny tsara, ka anjaranao ny tahiry sy mivelona amin'ny finoana azy. Tsy misy ny zavatsarotra sy manahirana izay mety ho lalovanao no anongotra ny fanantenanao. Hoy ny mpanao salamo hoe nahoana ny mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloboka tanatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola idera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Farany ry havana sady fehany dia miandrasa ary manantenana Jehovah sy ny famonjeny. Tsara Jehovah, azo antoka izy ko ifikiro sy iakino. Fa tsara Jehovah ka tsy andao na hafoy anao izy. Tsara Jehovah ka vonona hanome ny fahatsarana sy ny fiadanana ao anao izy. Miandry anao ary izy manantena anao izy. Dia voninahitra ho azy rery Amen. Alleluia. Sotra an'Andriamanitra tsika amin'izany teny fohifohy fa mino fa voarainao tsara izany tenin'Andriamanitra izay nentin'ny zoky felana rakoto izany. Alleluia. Dia mbola tsy mitsahatra miarabantsika izay mety voatafiditra. Tiana mahandro no hitako voatafiditra teo fanarabaiko sisan'izay efa teo daholo fa raha eritovy tahin'i Jesosy i fleur efa fanarabaiko teo dia alleluia. Ansel Linda tahin'i Jesosy amen. Dia ndao ary bokin'ny fotoamanina dia tena bokin'ny fotoamanina tokoa. Izay nosoratan'i Jeremia mpaminandry tao anatin'ny zany nangonina zany io dia tao ariana kely nambabon'ny Kaldiana sy Nebokadnezara any Jerosalema sy nandravany any Jerosalema dia mitantara ny fahoriana, ny fijaliana ny ao amin'ny fotoamanina atoko voalohany izy atao hohanina kely fotsiny zany dia milaza atao fampitinana kely dia mampiseho any Jerosalema hoarina takany mpanjaka vavy izay afa-boninahitra ka notamihan'ny fahavalo tsy nisy fiarovana. Ny faharoa indray ny boky faharoa dia milaza ny fandringanana izay natao sy ny fandravana izay natao tamin'i Jerosalema sy ny fijaliana tamin'izany. Fa ity fahatelo ity ny fahatelo kosa izay mivakitihana vavy fianarakoto teo dia ny fahoriana izay nianjady tamin'ny Jeremia manokana, tsy tamin'ny Israely, tsy tamin'ny Jerosalema fa ny zavatra manokana izay niainany i Jeremia no tantarainy eto tamin'ity androany ity ary nozarainy tao anatina tononkira maromaro. Misaotra anareo ihany koa mankasitraka ny zoky fiainana rakoto
fa reny fankasitrahana reny de mantonga nyreto ankizy reto androso be amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony ka de mankasitraka anareo za amin'ny fampahelezanareo andro zareo ao anatin'izany rolianisa eme manambotso ianatra nirina tsy haiko fanarapaiko teo daholo de misaotra anareo mahakasitraka anazy. Alleloia. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika fitomanina zany amin'ny teny hébreu de hoe isa zany hoe dikan'izany de hoe indrisy tsy efa tsika moa miteny hoe indrisy de inona moa zany tsy zavatra mampalahelo ve zany de indrisy tokoa mananona nge nisy zazakely zao maly hitako tamin'ny Facebook nanao accident nandeha moto izy telo mianaka de maty teo ny hoe ny ray aman-drenina de le sariny le zazakely eo ambony canapé mahaontsa mihitsy reny le mampiteny indrisy re Jesosy indrisy ty zaza ity indrisy zany zavatra mampalahelo zany ka ny dikany hoe fitomanina izay boky nosoratan'i Jeremia de indrisy ny dikany raha mba misy manontany anao ina dikany fitomanina indrisy esa amin'ny teny hébreu any amin'ny andininy voalohany amin'ny ole fitomanina toko fahatelo io ny soramany aloha de hoe ny fitondrana alahelo sy ny fampinoana nataon'Andriamanitra andininy voalohany amin'ny toko fahatelo io nge de zao ny teneniny izaho le lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsorakazo ny fahatezerany izy io i Jeremia zavatra niatra tamin'ny tenany io rehefa miresaka zany tsika ity fitomanina toko fahatelo de miresaka tsika maka ny toerany Jeremia izay tsy iza fa efa mpanompon'Andriamanitra ihany. Alleloia. De mitodika aminao androany mitodika amintsika rehetrarehetra. Alleloia. Hoy le tenin'Andriamanitra hoe tsara Jehova am'izay manantena azy de amin'ny olona izay mitady azy tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova mifanginana tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Alleloia. Ahoana io zao misy soratan'ny rahalahy Mario io ve rahalahy mifanohitra an'le esa ao amin'ny amin'ny clavier-nao zany ahoana ny ahitana an'ile izy io fa io mihitsy ny dikany fitomanina esa zay mamaky azy sotran'ny rahalahy Mario tsika. Alleloia. Tsara Jehova am'izay manantena azy raha ohatra zany raha olona tsy manantena an'i Jehova tsy afaka hita hoe tsara Jehova am'izay manantena azy. Ny olona manantena anazy de tsy izy akory fa ny olona mitady azy ny olona miandry azy. Alleloia. Anao zay ny ten'Andriamanitra tsara Jehova amin'izay manantena azy de amin'ny olona mitady azy. Salamo telopolo amby zato nge ovakitsika. Salamo telopolo amby zato ovakitsika nge andininy fa enina. Hoy ny ten'Andriamanitra ndovakitsika mihitsiny ny andininy fahadimy sy fahaenina ary amin'ny hatramin'ny fahavalo mihitsy vakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Salamo fatelopolo amby zato andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Niandry an'i Jehova eny niandry azy ny fanahiko ary ny teny no nanantenako. Alleloia. Riavana. Ny antony andrasana ny ty mpanohitra salamo ty an'Andriamanitra ny andrasan'ny fanahiny an'Andriamanitra de noho ny tamin'ny teniny de Andriamanitra rehefa hiteny de Andriamanitra manatanteraka ka rehefa miteny Andriamanitra hoe ho avy de andraso fa tsy maintsy ho avy ary zay mahatonga an'izany fitomanina zany nosoratan'i Jeremia ka nanoratany amin'ny tenany ndraisan'ny tenany mba ho raisitsika ihany koa zany amin'ity androany ity fa io olona miandry an'i Jehova io tsy olon'olom-poana fa mahafantatra an'i Jehova mpiara-mandeha amin'i Jehova fa nefa de tena nandalo ady izy za le lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsorakazo ny fahatezerana ozy izy any amin'ny andininy voalohany amin'ny fitomanina toko fahatelo.
Alleloia. Toy izy antsika le salamo teo salamo 7 andiny fahenina. Ny fanahiko miandro ny tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina de ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Alleloia. Manina hony ny fanahiko miandro ny tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Eny de ny fiandry ny mpiambina ny maraina namafisiny. Ny mpiambina amin'ny alina izy ny miambina. De ny mpiambina ao anatin'ny toromasiny ao te atory fa tsy maintsy miaritra. Tsy afaka miala io ny mpiambina raha tsy tonga ny maraina. Satria io alina io misy zavatra mety hitranga. Tsy afaka matory. Tsy afaka matory. Ianao aza mba manoatra le gardien zay taloha. Ny gardien taloha ny antony nanesorana azy ka gaga zay misy zavatra very foana eo tokotany. Batery any anaty tomobile very. Fitaovana zay adimbiny eny tokotany tsy tafiditra de very. Poste soudure chargerana batery very. Ahoana ary raha misy tsy mety mihitsy eto. Voaka ny tokotany am'izay amin'ny alina. Aiza am'ireto tokotany zany de anaty tôbila any izy mipetraka. Aiza am'ireto tôbila reto ary misy azy. Tetezina ny tôbila tsy ao anatiny ao gardien lasa izy zany. Ao anaty maizina be maheno zavatra olona miesony ianao. Ny amin'ny farany ambany ka manana salle de peinture zay ary ambany ary ao an-trano. Arahana le mesona vaiza ary zany mesona zany. Arahana tanolo tsy le mpitsongo direny meno misy mesona. Marina tsy ato anatiny ato zany. Jereny aika izy nisy fotoana tsy hitany mihitsy hoe ahoana ny fomba nitondrany kidoro avy any an-trano izy de ondana. Kidoro de ondana de lamba. Inona nefa ny asany amin'io? Gardien. De tsy nety zany. Tsy nety. De aleo ndray tsisy gardien. Fa ny tena mpiambina zany de zao tsy matory izy. Fa na te atory na de miandry an'io maraina io. Fa rehefa tonga ny maraina vita ny anjara asany. Afaka matory, afaka mody. Ka ao anatin'io le mpiambina io sady miandry mafy an'io maraina io ro vina no tonga. Fa izy koa manantena fa tsy maintsy ho avy. Ianao efa niteny alina de tsy nisy maraina tsy nety tonga ny maraina no tonga io ka. Tonga io rapitso maraina io, tonga io. Tsy maintsy hifotsika rapitso maraina. Tsy maintsy ho tonga ny talata rapitso maraina Alleloia. Foana rapitso efa talata. Tsisy an'izany androany alina zany foana. Fa ny fanahiko miandry ny tompo mihoatra no fiandry ny mpiambina ny maraina. De ny fiandry ny mpiambina ny maraina zany hoe na adiny firy koa ty alina ty na adiny firy. Na adiny firy. Hiaretantsika io fa tsy maintsy ho avy io. De tahak'izany ry havana malala. Ole andininy fafito manantenana Jehova ry Israely fa eo amin'ny Jehova no misy famindrapo sy fanavotana be ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Ka izany no nitokiny Jeremia mpaminany. Ka nahatonga azy hoe tsara Jehova ka. Fa maninona ary ny tsara Jehova? Iza ny olona afaka hita fa tsara Jehova? De ny olona izay manantenana azy ihany. Ny olona manantenana azy ihany. Ry havana malala no afaka hiteny fa tsara Jehova. Alleloia. Raha ohatra ianao tsy miandry tsy afaka nahita ianao fa tsara. Reny olona lasa meloa rehetrarehetra reny, reny daholo le miteny hoe tsy mahomby ny fivavahana. Reny daholo le olona miteny hoe tsy mahavaly, tsisy valim-bavaka ao amin'Andriamanitra. Satria naninona? Satria tsy niandry. Nivavaka ihany fa tsy nanantena. Isika raha mivavaka. De mandeha zao vao maliny mivavaka ho an'olona tamin'ny alina. Zao nitendreko le olona tsisy salasalako. Sitrany olona io. Inona ny ivavahantsika raha tsy andro valim-bavaka tsika? Inona ny angatahantsika raha tsy eritreritry ny hazo tsika raha tsy andrandra hazo? Valiny tsika raha vana malala. Alleloia. Miandry an'Andriamanitra io mantsy ry havana malala. Io zany tsy mora io. Alleloia. Io tsy mora io. Mora ny teny hoe za hiandry. Fa
fa tsy mora ny miandry an'Andriamanitra ary misy fotoana ary misy ten'Andriamanitra asehoko anao ty ozy izy ny mpaminany mika miandry an'i Jehova koa zany lehilahy zany andiny fafito amin'ny mika toko fafito zao le teny izaho kosa de hanandrandra any Jehova hanandrandra any Jehova zany de miandry miandrandra miandry efa miandrandra sady ianao fa hisy zavatra ho avy ary avy any ambony any ny Andriamanitra ao no ho avy izaho kosa de hanandrandra any Jehova izy eny iandry an'Andriamanitra ny famonjena Andriamanitra no iaino aho halleloia ianao mila miandry an'Andriamanitra ianao ianao mila miandry an'Andriamanitra ianao ry havana maty antoka ianao raha tsy miandry an'Andriamanitra mandalo ady ianao mandalo olana ianao fa ianao miandry an'Andriamanitra isika iandry an'Andriamanitra misy fotoana tsika lavo hoy ny ten'Andriamanitra andiny favalo aza mifaly ary favaliko fa na de lavo aza mbola iarina indray raha mitoetra amin'ny maisy na Jehova no fahazavana halleloia misy fotoana lavo mihitsy sika ka i Jeremia nge tato lavo mihitsy resengery avana ny zanak'Israely nokapohana ry Jeremia nogadrainao tao anaty fotaka ry Jeremia niosipotaka niosombovoka fa zao ny tenin'ny zao ny tenin'ity mpaminany mika ny fahavalo zany afaka hitatsika menjera afaka ny hitatsika ao anaty olana afaka ny hitatsika ohatry ny hoe nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainatsika fa ianao zao aza mba menatra ny fahavalonao zany ianao rehefa zay no noseho ny fahavalonao hijeranao ime ianao to de mijere de teneno ny fahavalonao aza mifaly anahy ianao fa na de lavo aza androany za mbola iarina foana lavo impito ny marina nefa tafarina ianao ny tenin'Andriamanitra ry havana halleloia ka ry Jeremia teto babo mihitsy fa Jeremia tena nyteny fa mbola tsara Jehova ho an'izay manana tena sy miandry azy ny fiandrasanao an'Andriamanitra ny ahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra ny fiandrasanao an'Andriamanitra no afaka ahitanao fa tena tsara Andriamanitra ny ahafahanao mahita fa tsara Andriamanitra de le Andriamanitra nandrasanao io rehefa amin'ny fotoana io tonga eo anao hiteny hoe tsara Jehova halleloia eo anao tena hiteny hoe tsara Jehova tsara ianao Andriamanitra zao ngery havana malala nina moa natonga zanak'Israely babo natonga zanak'Israely babo tsy babobabo fotsiny am'izao isaky ny mahita zany lasa babo ny zanak'Israely de zao foana nytadio nisy ota teo alohany io ny fahotana natonga fahababona mahatonga fahafatesana ny tambiny ota hoy ny ten'Andriamanitra de hoy ny teny mika hoe ny fahatezeran'i Jehova izy de eretako ihany fefa nanota taminy ambara-pahandany teniko sy anomezany raronoa amoaka ho any amin'ny mazava izy ka ho faly mahita ny fahamarinany hitanao mika natsapa fa nanota indray zanak'Israely teto de ny mika tonga de zao ny anazy tezitr'Andriamanitra fa zao iaretako eo fantatro halleloia kizy natsapa fa nanota fa ho iaretako izy mandra-pandahany teniny sy anomezany rariny zany hoe tsy maintsy halleloia tsy maintsy andahateny eo aminao ndray Andriamanitra kely havana malala tsy tezitra mandrak'izay zany raha hainao no mibebaka meloa hoe tena za Andriamanitra tena mifona aminao io tsy azo anaovana fetsifetsy hoe fantatra hoe tsy mety zatra to de ataonao aloha de hifona aingana ianao fantatr'Andriamanitra ny apotsika fa rehefa nanota ianao ndana mifona rehefa avy mifona ianao mibebaka aza mamerina intsony
tena reny mika mihitsy fa tena lavo izy teto aza faly ary fa valiko fa na de lavo ary tena lavo izy teto fa zao mbola iarina ihany mibeba ianao de ndao tsy kiandry an'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra mbola azonao antenain'Andriamanitra ary mbola azonao andrasana ary tsy manana fa tsy tanjona ray Andriamanitra nitsangananao indray mety babo ianao tsy fantatro zay nahatonga anao babo tsy any ny fanontaniana mipetraka androany fa ny fanontaniana vonina iarina ve ianao vonina iarina ve ianao fa raha vonina iarina ianao de hoy ny tena Andriamanitra ny 10 am'le mika 7 teo de ahita zany ny fahavalo ka ho sarona kenatra ny fahavalo ny olona mme anao androany ny olona mme anao androany ho saronan'Andriamanitra enatra rapitso androany lo mety mbola hainao ny lavo ry havana malala fa Andriamanitra tsy mahafoy anao zany raha hainao indray ny maka ny fon'Andriamanitra ny fakana ny fon'Andriamanitra de tsotra ihany ny fibebahana ihany halleloia de hita zany ny fahavalo ka ho saronan-kenatra de renanao taminy koe aiza zay Jehovah Andriamanitra ao ho faly mahita azy ny masoko ankehitriny de ho fanitsakitsaka eo toy ny fotaka andalambe izy havana mety misy fotoana manontany anao misy aiza ny Andriamanitra ao ngamonareo tsy le hoe mivavaka de tena mivavaka zay ka ko maninonareo ny ohatr'izao tsy ny androany ihany jerena hoe jereo rapitso halleloia de ndana mibebaka fa tsy fomba an'Andriamanitra manary namany zany ry havana malala tsy fomba an'Andriamanitra manary sakaiza zany tsy manary anao Andriamanitra fa manitsy anao ary Andriamanitra rehefa manitsy anao indray mpimaso ihany marary iny indraindray marary iny fa indray mpimaso ihany iny fa mandrakizay ny famindrampoly halleloia ary zany mihitsy ke mahatonga ny Isaia anao ke tsika jery Isaia 7:7 Isaia 7:7 ko Jehova de mbola iandry mandra-piamindra ny fo aminareo zany Andriamanitra zany makaiza Andriamanitra nge tsy lasa lavitra eo izy ao ambadika any izy miandry mandra-paninona mandra-paizy ihany mamindra fo avelany eo aloha ny olona Jeremia navelany teo aloha ny Israely navelany teo aloha navelany ho babo mihitsy aloha fa izy lasa izy tsy lavitra izy halleloia tsy afona andao anao Andriamanitra mampianatra anao izy raha Andriamanitra nandao anao nandao atsika tsisy teto tsontsika fa na de nandalo fahalavony ianao nandalo fahampotrahany ianao sy ny sisa Andriamanitra tsy lavitra ko ny tena Andriamanitra ko Jehova de mbola iandry mandra-pamindra ny fo aminareo ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandra-piantra ny anareo fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova ary sambatra zay rehetra miandry azy tsy lavitra zany Andriamanitra eo akaikinao ihany izy miandry an'ilay fotoana hibebahanao hitodika aminao halleloia mahirezy ianao tsara miandro ny famonjena am' Jehova amin'ny fahanginanao izy ilay verina am'le fitomanina 7 teo tsika 9:9 tsara miandry ny famonjeny Jehova amin'ny fahanginana halleloia ahoana ry havana zany ianao hoe zao vao ampianarina zany hoe hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy any amin'ny Exodosy 4:12 any ahoana ny tenin'Andriamanitra Jehova hiado anareo fa ianareo kosa maninona ianareo angina eo zany ny lesona ngeza be tokony ho fantaritsika hoy Salamo 7:7 fa kitsika nge zay teny zay hoy ny tenin'Andriamanitra miatombena tsara miandry an'i Jehova ianao ka manantena azy aza tezitra am'izay ambinina amin'ny lalany da am'izay olona manao sain-dratsy mazava zany fa ianao mila mitombona tsara ary efa mitombona tsara ianao ao anaty fahanginana ina am'le fahanginana ny atao anaty fahanginana de zao ampangininao zay rehetrarehetra any aminao zay afaka miteny rehetra eo aminao indrindra fa mivavanao voalohany indrindra betibetsika hoe ao anaty ady manady aman'olona de zao ny fampataratsika olona ny ataotsika ampitenenantsika reny ny volatsika ampitenenantsika
ny sandrotsika ampitenenatsika ny vavantsika ampitenenatsika ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika ampitenenatsika ao anatin'izany ady zany ary raha mbola zay aloha ny ataotsika de mbola tsy tonga amin'ny exodus toko 7 nefa kitsika mihitsy zany exodus toko 7 zany de am'izay marianao amin'ny baibolinao exodus toko 7 andiny 7 exodus toko 7 andiny 7 andao evakiko mihitsy ny 7 sy 7 amin'ny aran'i Jesosy ary Mosesy tamin'ny olona laza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo fa monjeny Jehova izay ataony anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa ianareo kosa hangina halleloia amin'ny anaran'i Jesosy isy Egyptiana hitanao talohan'ny androany tsy ho hitanao tsony aorian'ity androany ty Egyptiana zany de fahavalo olana mety aretina mety tsy fantatro avy ry havana malala izay zavatra any anatin'ny olana eo amin'ny fiainanao osika rovina ihany ary ty olana ty vao hialy eto rovina ihany ary ty tsy fisiny ty vao hialy rovina ihany ary ty tsy fisina azy ty vao hialy eto rovina ihany ary ty ohatry zao zao ny afahanao mampiala an'io de tsotra ihany halleloia ny fahanginanao halleloia Jehova hiado anareo fa ny anjara ataonareo kosa de maninona de mangina de mampangina ny fitebitebena mampangina ny fikorontanatsaina misy eo efa tsy matory mihitsy tsy mety mahita tory vao eo na in'olona anankiray hoe tsy mety mahita tory a marary ny vadiny tsy mety mahita tory ny zavatra ataonao voalohany raha tianao hiasa Andriamanitra de ampangino iny dana matory sotro rano ray vera petrapetraka kely mihira fiderana kely ndana matory halleloia ndana matory amin'ny fotoana ianao mampangina ny reny Andriamanitra hiady zany hoe raha tiatsika hiady Andriamanitra de ndaotsika angina raha tiatsika hiady mafy Andriamanitra ndaotsika angina be mihitsy halleloia ampangino fitobitoboko ny fonao halleloia ampangino ny aiasy ny tebitebinao angena hitebiteby amin'io ary tady ity fa tsy vita ninino anao ny tebitebinao ve nahitanao vahaolana nisy raha zay ndray andro nisy olana be mihitsy zava ny tena andao hivavaka tsika larobita am'zay andao hivavaka togavinareo mivavaka amin'ny larobita am'zany zay mivady mitana anjara asa ngezabe tao am-piangona satria zay mitazona mitondra ny fotoam-bavaka rehefa larobi misy fotoana zay hatramin'ny raika amby fosasany alina ao anam-piangona manao délivrance tam'zany fa manomboka ny atoandro aloha de efa mitarika fotoana mampionana de za mitoroteny na za mitoroteny de na za mitarika fotoana de mampionana mitoroteny ohatr'izay foana tongava mivavaka de tonga am'izay ny fotoana ivavahana ny larobi ariva le raha matorely ny tonga teo fa izao raha mise ka izy tsy maintsy lasa nandeha nitady vola toy za mantsy azy efa misy vola efa voasorotra hita avy any mbola vao hitady zay tsy hahita any angenareo e laha ny andro miazakazaka any fotsiny nareo nda aza mandany andro mandeha mitady vola fa de davo Andriamanitra le afaka manome lalam-bola afaka manome vahaolana ary na de ny tompom-bola ary afaka mbola kasiany io Andriamanitra zay moa tsy ny olatsika tsika mieritreritra hoe vita ny tenantsika io zany amy tenanao eo ampipetrahana eo ihany ianao misy zavatra azon'Andriamanitra atao za rehefa tam'zany nanan'olona vola elona tsara ty za mieritreritra hoe vola lela vola ny vahaolana amitrosa tsy ry havana malala tsy voatery tsy voatery manao fotoana amin'olona ianao mangataka mafy mihitsy ao mba hita volomenan'olona tsy vola ny hitanao tsy nahita ianao tsy maintsy ho any amin'olona afa-baraka zany inona ny zavatra tonga any le olona efa kasian'Andriamanitra kay olona tsy manina ahoana misy zany moa androany le fotoana atsika misy fotoana tsy mila mialatsiny koa re tsy nisy le volana androany fa vadinidiny varindrina ravana malala oza matsy le ranaba jereo tsara ngeo zao raha tsy raha nozina tam'zay jereo raha miverino iny de jereo raha nahita ohatrinina fa tsy nahita tany fa raha mifantoka amin'Andriamanitra ianao men'Andriamanitra tolotsaina ianao ny tompotrosanao evangin'Andriamanitra misy lalana sokafan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina io nge ravana malala hoe mpivavahana eo ianao za rehefa manana olana eo mpivavahana eo a de
rehefa mivavaka anomana fotoana ivavaka de za manana stylo manana taratasy misy zavatra tonga ao anatin'ny saiko to de soratako matetika be mihitsy anatin'ny telefoniko ao misy ohatran'ny feo miteny atsoa ihanina misy fotoana teneniko anao zavatra fataoko ty taloha zao moa tsy zay tsony za tendavo zany a na de mivarotra tomobily ary a tsy hoe io ny fotobe asako ka hoe mivarotra foana isan'andro fa taloha za tena io mihitsy ny asako misy fotoana tsisy varotra ao tanàna tsy mandeha eo mpivavahana eo a tena reko mihitsy to de misy numéro an'olona hitako anatin'ny olona efa presaka ianona tsona amin'ny tomobile loatra ao misy tôbila maromaro ao a de tena i misy le tolotsaina avy amin'zany hoe le tôbila ohatr' zao a ianona tsona amin'io fa teneniko anao de fasako message io loha tonga de zay mihitsy le te vidiny olona io nge ry havana malala zany le hoe mampangina mangina io fitotototonao io tsy mahavita ninino io ary raha io enao lasa enao ndray zany nandeha niady de Andriamanitra nangina ka raha rehefa Andriamanitra mangina tsisy ninino eo tsy anao mahitanao mangina raha ianao mangina de Jehova iady tsy anao mahitany Jehova miady inona zay tanantsika tsy anao mahitan'Andriamanitra miady tsy anao Andriamanitra no manao ohatr' zao amin'ny fahavalo loatra zay ianao alleloia tsara raha miandry ny famonjen'i Jehova ao amin'ny fangina eo ampifanginanao anao miandry hoe Andriamanitra za miandry anao halleloia ao anatin'ny fanginanao anao miteny za Andriamanitra za hiandry anao aka de ampangino tebiteby ny fanahina ampangino ny zavatra rehetrarehetra ampangino ny tabataba rehetra ampangino mihitsy ny feo amin'ny feritreretanao sy lo fiderany reny sy lo ivavaka sy lo ivaky baiboly miatombena tsara ianao miandry an'i Jehova halleloia fa zany ny tsara indrindra ianao le mangina iny am'izay tsangan'Andriamanitra hiato anao halleloia fa raha mbola eo ianao wa miady ary mandeha ary de mbola mipetraka aloha Andriamanitra afiranandro singe velan'Andriamanitra men'Andriamanitra safidy nge tsika na tsika angina de izy miasa na tsika aloha tsy angina de izy aloha mbola mipetraka izy ny angina de tsika ny asa de ampangino efa manana olana ianao midana mandoaly dana mitokana mbavaka zao tenena za Andriamanitra angina halleloia hianatra anginitsika anatin'ny fivadikanina 3 andro fa is'Andriamanitra iasa halleloia irindrina ny tranontsika amin'io ianao zany raha vao tsy tafiditra ato anaty fivadikanina amin'io a de za manokana tsy mamaly MP amin'ny olo na tsy manantsianam-potoana satria hifantoka loatra tena hiandry an'Andriamanitra amin'io anara-maso ny fiasan'Andriamanitra amin'io ho anao zay mbola tsy mahalala lakamisy zoma sabotsy sika azafady indrindra zoma sabotsy lahady 26 27 28 ho avy zao a de hifady anina 3 andro isika maherezy ianao vitanao io iandrandra zavatra angezabetsika eo ambady fandresena goava ao anatin'ny fivadikanina io no ampanginitsika ny fiderana eto andeha tsy zay le resaka mangina fa na mangina le tsika le manao hetsika mihitsy hiadivatsika amin'ilay aditsika tsika mangina avelatsika any alao Andriamanitra ny asa fa tsika eto maninona hitsoka anjomara amaky vilany tany a Andriamanitra mpandringadringana ny midianina rehetrarehetra midianita rehetrarehetra manasanao 3 andro ifaditsika anina io amin'ny lakamisy nareo manosoratra anarana miteny amiko zay hiditra am'zany fifadikanina izany de ampidiriko anaty gropy anankiray isika fifadikanina 2020 ianarany a de ny tena tsara indrindra miezah ianao mampiditra an'le application Zoom fa amin'ny alalan'ny Zoom ny ifandraisantsika amin'io am'izay fotoana zay de zao maro be tsika afaka miona tsy manahirana iny tsisy tsony tapo micro any anina zahako ihany no migerer azy avy aty 21 2021 ihany misaotra fifadikanina 2021 fa ampangina isika eo misaotra lovelitiana diso a tamin'iny tsy aleo ve Andriamanitra ny avelantsika iady
fa eto Jeremia tena ny teny nanoro-hevitra atsika hoe halleloia. sotra raha tahiry tsisy tsara ohatra miandry ny famonjeny Jehova anaty fahanginana. Vonona ve ianao iandry ny famonjeny Jehova anao anatin'ny fahanginana. Aloha izy hiasa ianao anatin'ny fahanginana manana fifandraisana aminy, manana fifandraisana aminy, manana fotoana mihitsy ianao hoe tompo tolotro anao. Halleloia. Fa hiasa Andriamanitra hiasa mafy be. Ianao mangina fa Andriamanitra hiteny mafy be ho hitanao fahavalonao fa raha ianao miteny amin'ny fahavalonao na mitondra megafona ary ianao tsy henon'ny fahavalonao fa rehefa Andriamanitra ny hiteny amin'ireo fahavalonao ireo ianao mangina dia ianao hiteny fa tena tsara. Jeremia ngena nanao an'izany ny zavatra zanain'i Jeremia nge ravany efa tao aorianan'ny fahababoana nge ravany no nanoratan'i Jeremia an'izany tany amin'ny 7,5 taona talohan'i Jesosy Kristy ny babo tany ny zanak'Israely. Efa avy tany izy no nanoratra an'io ary fantany fa nanginany dia tena tsara ary resy lahatra izy fa tsara ny olon'olona mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ianao raha mbola tanora no mitondra zioga mbola zakanao io ary ho fijoroana vavolombelona mandehandeha ianao ary mora ny ziogako ary maivana netako izy Jesosy. Fa rehefa antitra ianao efa tsy dia misy inona vitanao na entana kely ary mavesatra aminao. Ianao zao ndao hitondra ziogontsika 3 andro hivavaka hifady amintsika mety amintsika zany mbola tanorintsika. Halleloia. Fantaontsika hiandry an'Andriamanitra ao anaty fahanginana zay rehetra vonona izy hoe za Andriamanitra ny zavatra tiako amin'io manamaivana asa nge zany ravana malaly Andriamanitra nge raha manamaivana ny asantsika ny ataontsika fotsiny dia tsy ohatra mangina sarotra be zany. Sa aloha le mitana sabatra ihany sy le mandeha miady ihany mety mangina dia mety. Ary zao tsara ny miandry ny famonjen'Andriamanitra anaty fahanginana. Andriamanitra efa niteny hoe mangina ianao za hiady anao dia aleo izy hiady dia andao hiandry an'i Jehova. Manana 3 andro tsika ho man'ny teny zao ny 3 andro hoe ifadianao anina. Tohanana sakafo tsara ny vatana. Halleloia. Ho many tsara koa ny saina fa any amin'ny saina koa io hoe za 3 andro tsy hihinan-kanina fa hiandry an'Andriamanitra. Halleloia. Ho tahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy zay miandry anao Jehova dia mandroso hery elatra ny akarany toy ny voromahery dia mahereza isika tsirairay avy. Tsy tadidiko na rahalatozy nga manohitra ny tsaroko amin'ny tiritira tsy diso zay miandry anao Jehova ho dia ndao ary ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany hivavakantsika rehefa avy eo. Amen. Miandry anao tompo ampahiresika andralatojo manokana za fa mba tsaroko mihitsy izy amin'izay. Halleloia. Meno finaritra rahalahy maniry anao mafy nifana
ianao vatolampy ianao vatolampy etomena ny fanahy avy aminao ny famonjenanay Jesosy avy aminao ny famonjena andoatsika rehetra iaray teny izay miandry anao Jehova ô dia mandro soery halleluia ô Jehova dia mandro soery elatra no iakarany amen tony voromahery iakatra tony voromahery tsika halleluia ameanao ery any Andriamanitra fa miandrasa azy sy manana andrasana fa tsy Andriamanitra miaraka dia mandroso ery halleluia fiarovana voatsika Andriamanitra halleluia samy miteny maniry anao mafy mifanahiko Andriamanitra halleluia eo amin'ny fiadanan'Andriamanitra no indrasantsika azy eo amin'ny fangina ao tsika nitoetra iandry azy halleluia sotra Jesosy mba hifankazatra amin'Andriamanitra tsika rehetra anandra-tanana azo natao ampandoliana nge zany io zany dia tenenao hoe izay miandry anao Jehova dia afaka mitenenao hoe dia mandroso ery Andriamanitra teneny hoe elatra no ekarako dia mahotaka niny voromahery maniditsidina tsy mety reraka iny amen sotra Jesosy meo anay ny elatra iakaranay Jesosy mba ho toy ny voromahery daholo amen raha tsika vavaka zany dia ataotsika samy miteny hoe za Jehova za hiandrandranao a Jehova halleluia za Jehova hiandrandranao a satria ao aminao ihany ny fiereko ao aminao ny fiereko halleluia alohanay miandry anao amin'ny fahanginana Jehova Andriamanitra miandry anao amin'ny fahanginana ny mpanomponao fantatro fa
izay tsirairay avy reto Andriamanitra samy ibata halleloia samy ibata an'izany hoe fandresena mihezinezina izany ary hita Andriamanitra tena hiady ho anay izahay fa ampianaro anginy zay Jehovah Andriamanitra ampianaro anginy zay Jehovah Andriamanitra fa nireny fanginanay tsy ampy Andriamanitra halleloia sotra raha io ka sitraka ny amin'ny fitiavanao an'izao fandarana izao mbola tsy ataonao diso anjara amin'ny teninao Jehovah Andriamanitra mbola tsy averanao diso anjara amin'ny teninao zay fifaliana ho anay Jehovah Andriamanitra fifaliana ho anay halleloia ny miaino ny mandreny feonao Jehovah Andriamanitra ary isoranay anao zany satria tsy herinay tsy tanjakay fa avy aminao ny teny miaino nataonay eto Jehovah Andriamanitra makasitraka satria renay hoe mahery foana izay isan'andro miaraka aminay le mpampahery anay tsy mamela anay irery misy fotoana tokoa zay lavo fa ny zava-mahafinaritra anay Andriamanitra dia zao zay tena afaka miteny amin'ny fahavalonay fa aza mbola mifaly aloha fa mbola tafariny zay satria misy Andriamanitra andrasanay mihoatra noho ny fiandrasan'ny mpiambina ny maraina dia Andriamanitra tsy maintsy ho tonga Andriamanitra tsy maintsy ho avy Andriamanitra tsy maintsy hamaly Andriamanitra tsy maintsy hetsika petrakay aminao sady Jehovah Andriamanitra ny fanomananay fiatrehanay ny fivadikanana 3 andro zay atomboka amin'ny zoma ho avy zao ianao ne Jehovah Andriamanitra mianay hery sy fahasalamana hery tanjaka ho anay tsirairay avy zay mety mbola anatina rofy amin'izao fotoana izao mety anatina tsy fahasalamana Jehovah Andriamanitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay avy ianao misaotra raha io izany teny zany dia ianao ny kolokolo an'izany vona fafy tamin'ny tany lonaka zany dia amoa avy zato eny halleloia ary dia ny vorona mpiaza tsy afaka hitsaingoka zany dia volo sasatana tsy afaka nentaka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto azy androany ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy satria fantatro fa ampitombo anay tsirairay avy ianao dia ho tsinjaina avy zato eny ny vokatra zany teny zany misaotra Jesosy halleloia amen ivavaka ho an'ny firenena raha nababitsika Rodine amin'izao fotoana izao avy ny Koweït tany tompona nabavy Rodine Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo tsika tsirairay avy dia mbola hiara hivavaka tsika hanarina izao fotoana izao napetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra Jesosy malalao mbola hafaly nisaotranao izahay Jesosy satria mbola nitantanana sy narovanao izay nandritra ny tontolo andro io ka natratra izao alina izao tompo raha ny herinay Andriamanitra dia tsy nahatratra izao izahay fa noho ny famindram-ponina Jesosy malalao noho ny fitantananao anay fiarovanao anay ka mbola natratra izao ka mbola afaka niaino izao tenina teto androany izao izay Jesosy malalao misaotra betsaka amin'ny fitiavanao amin'ny famindram-ponao Andriamanitra satria lehibe tokoa izany fitiavanao anay izany ankehitriny izahay Andriamanitra dia niaino ny teninao izahay Andriamanitra izay rehetra reto Jesosy malalao matoky ahy Andriamanitra izay tenina fafiteto dia latsaka ao am-pony tsirairay avy izany Andriamanitra ndeto izahay tonga ho an'ny firenenanay Andriamanitra apetraka eo am-pelantananao ny vahoaka rehetra izay ao amin'ny firenenanay Madagasikara-nay Andriamanitra satria ianao lehibe fitiava be famindram-po ary afaka mitsinjo ho anay tsirairay avy vahoaka rehetra Andriamanitra dia izany no hampitrahanay izany firenenanay izany dia mangataka aminao izahay Jesosy malalao dia jery manokana ireo ny vahoaka rehetra Jesosy malalao amin'izao fotoana izao Andriamanitra betsaka ny zavatra rehetra izay mamafa betsaka ny zavatra rehetra izay mangeja ny olombelona
betika ny asan'ny devoly izao Jesosy zay mandeha manafika ny vahoaka amin'izao Andriamanitra eo. Mitaraigny aminao amin'izao fotoana izao Jesosy eo. Noho n'izany asan'ny devoly, asan'ny satana izay mitady mangeja izany vahoaka zany Andriamanitra dia apetraka eo aminao amin'izao fotoana izao. Amin'izao Tompo misy marary, misy tsy salama amin'izao fotoana izao. Any l'hôpitaly amin'izao Jesosy eo. Dia anany mitsinjo izy ireo, anany mahita amin'izay toerana misy tsirairay avy amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Dia apetraka eo aminao izy ireo Jesosy malala eo. Dia mangataka fanasitrana eo aminao Andriamanitra. Aoka ny ranonao Andriamanitra hanadiovana ny aretigny rehetra zay maneno tegna amin'izy ireo, ny aretigny rehetra zay mamatotra izy ireo, ny aretigny rehetra zay tsy zakan'izy ireo Andriamanitra. Mahatonga tsy hazakana izany fahoriana zay manjohy amin'izao fotoana izao. Mety misy miteny Andriamanitra maminomono Tompo malala eo. Mangataka amin'ny famindram-po aminazy zahay dia ome fahasalamana izy ireo Tompo. Manjaka ao anatin'izy ireo ny fananany masina Andriamanitra mba hatsaro ana mandrakariva izy ireo Tompo. Mba hatoky anafo iana le Andriamanitra zay mpanasitrana tsy misy aretigny zay tsy afaka ao Andriamanitra. Raha manatona izahay Tompo, raha mino sy mankatoro ny teninao izahay Jesosy malala eo dia hahazo izany fanasitrana izany. Aoka izy ireo Tompo hanatoanao, aoka izy ireo homino anao, aoka izy ireo hanompo ana mandrakariva. Ana hanadio izany ny loharan'ny aretigny izany. Ary amin'izao Tompo mibetsaka ny manana olana sy problème Tompo malala eo. Aoka ianao Andriamanitra no hibitsika ao ampon'izy ireo mba hanatoana koa izy ireo Jesosy malala eo. Iana ilay tsy misy olana zay tsy afaka ao Andriamanitra, tsy misy zavatra zay mamatotra tsy afaka ao Andriamanitra. Dia engane Tompo hatoky ana koa izy ireo Jesosy malala eo. Hatoky amin'ny fitiavana Jesosy malala eo. Hatoky amin'ny famindram-ponao Andriamanitra. Azavela hierikeriky izy ireo Andriamanitra. Azavela hianahana izy ireo Andriamanitra. Fa tegna hominy tanteraka Andriamanitra. Izany no irinay amin'izao fotoana izao Jesosy malala eo. Ny asan'ny devoly azavela hanjaka amin'izy ireo Andriamanitra. Aoka handidy sy handroaka amin'izany Madagasikara-nay izany. Mba tsy misy zavatra hamatopatro izy ireo isan'ny tsirairay avy Andriamanitra. Fa hiankiny eo aminao mandrakariva Jesosy malala eo. Anao Andriamanitra no hanome fiadanam-po isan'ny tsirairay avy, hanome fahasambarana isan'ny tsirairay avy. Ao anatin'ny fony izy ireo Andriamanitra hahita fifaliana amin'izany fanataonana amin'ny fanompoana izany Jesosy malala eo. Izany irinay Andriamanitra angatahanay isan'andro mba hahazo fiainana mandrakizay Jesosy malala eo. Aoka Jesosy eo ny zavatra ratsy rehetra amanjaka amin'ny Madagasikara-nay hazavela hanjaka ao izany Jesosy malala eo. Mba sy tamby hiova fo eo aminao tokoa ny olona Jesosy eo. Mba tegna hanaradiana mandrakariva Jesosy eo. Azavela hianky amin'ny zavatra hafa Andriamanitra zay tsy izy fa hanao Andriamanitra lay tena izy lay nahariny zao tontolo zao. Iana Jesosy eo no hampitrahan'izy ireo. Engane Tompo mba samby hanginy amin'izao zavatra sarotra zay manjoa anay amin'izao fotoana izao haharitry amin'ny fanompoana anao Andriamanitra. Ho an'ny mpanompo rehetra zay manaradia anao Andriamanitra. Engane mba haharitry hatramin'ny farany. Engane mba hifikitry tsara eo aminao ary hahitoky amin'ny teny zay amenao anay isan'andro. Izany Jesosy eo irinay amin'ny vahoaka rehetra. Izay rehetra mpanompo anay, mpanaradia anay eto. Engane haharitry amin'izany fanompoana anay izany. Mba samby hitsena anao eo amin'ny ranon'nitra Jesosy eo. Izany no irinay Jesosy eo hanapetraka izany Madagasikara-nay ny vahoaka rehetra Tompo. Aoka ianao Andriamanitra amin'izao alina izao dia hamanginy isan'ny tokantrano tsirairay avy. Anjelina masina Tompo hitoby magnodidiny ho anay tsirairay avy. Misaotra ray eo, misaotra Jesosy malala eo amin'izany teny menao anay izany. Alleluia, amen. Alleluia, sotra betsaka ny anabavintsika Rodina tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Misaotra betsaka ihany koa ny anabavy Lovely mitondra ny vavaka fanomboana sy zoko fianarakoto tao anatin'ny toriteny. Dia misaotra anao ihany koa nahatrany hatramin'ny farany. Ianao koa teny isorana tonga teto tamin'ity androany ity. Ny fandarantsika moa
mitapitra fa ny fiarahantsika de tsy tapitra akory a afaka mbola mijery a miditra anatin'ny site web ny akiradio ianao a de afaka meno ny toriteny a izay isaky ny adiny telo de misy a amin'ny ray a amin'ny efatra amin'ny fito a amin'ny folo maraina apitsy amin'ny folo maraina averinao zao fandarantsika zao ohatra hoe raha ohatra hoe mbola sy nahiatra amin'ny voalohany ianao de misy koa ny amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina misy toriteny foana hira malagasy hira frantsay hira teny anglisy izay alahatry mampionina anala fahanginanao naiza www.andramokaizaho.com www.andramokaizaho.com manentana ihany koa amin'ny hetsika kamalela zay ataontsika ilaina ny fanohanana amin'izao fotoana zao satria isika de anohana an'io a ny tanjotsika de anao an'le izy mandavataona omena sakafo omena an'ilay yaourta sy mofo foana ireo zaza reo isan'andro ny angatahako amintsika aloha zany de zao mba miangavy atsika ohatra hoe manentana de ny fanentanana moa natao an'ny olona rehetra zay mazoto zay telepana ary zavatra de ataontsika tsy ho anay ho andreo madinika reo takany ataontsika amreo a takany ataontsika ho an'Andriamanitra iangaviko zany nareo a raha ohatra hoe misy telepana de to de any amin'ny MP manoratra misy sasasasany ohatra somary variana ohatra rehefa manety ohatray de to de misy miteny MP de miandry MP a le olona eto amintsika fotsiny miteny hoe MP fa tsy miresaka ny amiko koa le izy de manjary ohatrany hoe mandisy fanantenana ihany hoe manetana de etonareo misy miteny hoe MP zany hoe verina hoe MP de to de andefa fanampiana fa MP tsisy mandrakitiny rano tsisy le MP a de allo lavitra mahitanao tsy miteny hoe MP eto a fa tonga de MP am'le tena izy a toy zay reo miteny hoe te MP de efa mba faly izy hoe tena mba isy anohana ny sahirana satria na izahay na nareo de samy maneta maneo hoe samy mba manohanao a fa tsy hoe nareo reny ny averany manohana na hoe indrindrindrindra ny vola zay angonitsika tsy hoan'ny akiradio tsy hoe ofana inona eto amin'ny akiradio na rakitra na tsy andry fa alefatsika any amin'ny sahirana tsy manako hanina de manetana atsika zany raha misy azo ny tananao atao a de ataovy zany ho nen'Andriamanitra avy zato eny sady anenao andefa MP amiko zay maniry mba te handray anjara am'zany satria hitatsika fa tsy moro zany manao zavatra andavataona zany isan'andro tsisy hoe larobia mijana fa lasina talata larobia lakamisy zoma de amoky an'ireo zaza reo foana ao amin'ny EPP nareo raha ny Madagasikara de afaka mba mijery an'zany ihany nareo mijery fotony zava-misy hoe mba manao marina ary zany zavatra karakarain'ny fandarana andramoka izao zany ao amin'ny EPP ano zato andrevana misy hoe atandrokomby a ao ireny fianarana teny atoanantsika am'izao fotoana zao mena yaourta sy beignet na cake na le mofo le gâteau madeleine kely reny ny ankizy a afaka makana nareo mba mijery raha misy azonareo atao a ndao ataonantsika ny sahirana voninahitra ho an'Andriamanitra mankasitraka anareo a raha mbola tsy tongany amin'ny rahalanitra tsy de reto ratsika rapitso omakomany ny vatana sy fo saina sy fanahy ifady anina telo andro sika manomboka amin'ny zoma avy zao samita in'Andriamanitra mahereza daholo a alleluia amen misaotra anareo nahatrany hatramin'ny farany